ny fotoanan'ny olombelon'Andriamanitra ary amin'ny fiainan'ny kristianina dia tokony ho fantatsika fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy afeniko anao ry lehilahy kristianina, tsy afeniko atsika ry kristianina sy ny vahoaka izay manatrika eto, fa tsy dia tena nieritreritra loatra no teto androany. Androany holazaiko anao a, androany anibora dia misy fotoam-pankalazana famaranana ihany koa, me any amin'ny youtube ny hevitrika iny manibora io. Tamin'ny herintaona naniry ho any fa tsy afaka dia hoe amin'ity taona ity dia andeha ho any aho. Zavatra mahagaga dia zao, isan-taona dia mahazo le taratasy fanasana ofisialy iny foana aho, dia tamin'ity tsy le taratasy fanasana ny voaraiky fa misy asa fanamboaran'izay ihany. Dia moa zay hoe ity zany aloha no ataoko jerena zay andraisana anjara amin'izy ity. Dia nampanontany olona hoe fa roviana moa le hoany, roviana le taom-pamaranana fa hoany aho. Teny tamin'ny mpiara-miasa aho, alaivo ny vaovao e, alaivo le information e, roviana le izy, tsy azo mihitsy le izy, fa hoe amin'ity herinandro ity le izy ary to amin'ny alahady ny famaranana. Dia moa zay hoe aloha manomana zavatra afitsika mandeha makany Mahajanga. Zoma hariva, tamin'ny zoma hariva, tamin'ny enina hariva no tonga ao amiko ny assistanteko milaza hoe ity le anibora. Dia moa zay hoe efa any amin'ny lalakafa ako. Ay le lalana ity androany ity, ay androany mila mijoro ny lehilahy kristianina, ay androany mila mijoro tsy homenatra le vavolombelona, ary vavolombelony tompotsika lehilahy kristianina. Vao tamin'ny tapabolana aho no tany Paris niangona tamin'ny fiangonana FPM tany, dia namay anjara fitelena. Dia hoe aho hoe lazaiko anareo fa tsy afaka misaraka ny maha-filoham-pirenena sy maha-kristianina. Ary ahy zany no nahatonga ny tompo nandahatra ny fandaharana ny atongavako eto androany, hiaraka aminao ry lehilahy kristianina, hiteny aminao ry lehilahy kristianina, ary ilaza amin'ny kristianina rehetra ihany koa, satria ny teny fanevana-hevitsika ema sy ny sampy lehilahy kristianina dia hoe ko aza menatra ny vavolombelony tompotsika, tonga ilaza aminao fa tsy menatra aho. Ary Paoly apôstôly ao amin'ny Timothée faharoa toko voalohany dia milaza an'izany hoe tsy menatra aho satria nahoana, satria fantatro zay inoko. Te laza aminao ary ny lehilahy kristianina, te laza aminao aho fa fantatro zay inoko, ary inoko fa fantatro aho zay inonao. Mahatonga tafaraka eto isika, mahatonga mbola miteny aminao tenin'Andriamanitra androany hoe aza menatra ry lehilahy mahery. So ihany aiko fa tonga ty androaniko ny aimitory-teninao tao pasteur, tsy hiambo ameno ny zavatra zay efa norantovonareo teto aho. Fantatro fa mafonjy feno ain'Andriamanitra mameno zany amin'ny heriny rehetra sy ny fanahy masina. Fa izao misy foto-kevitra vitsivitsy zay nambara teo inoko fa tsara
ny fampizarana azy amin'ny filoham-pirenena. Oka tsy fampiampanga sy fampitsikera ny kristiana. Zava-dehibe loatra izany. Ary mbetsaka no milaza izany amin'ny fotoana sy azoko miteny azy. Fa raha ny fampandrosoana ny firenena no heverina, dia isika kristiana dia mpiantsehatra, acteur isika, fa tsy arbitre hitsara. Ianao ry lehilahy kristiana, no tokony oloana arana, no tokony hijoro tahaka ny mpiantafika isika. Ary tsy tonga foana le hoe lehilahy mahery, satria ady no atrehantsika eto amin'ny firenena. Ady amin'ny fantrana, ady amin'ny kolikoly, ady amin'ny herisetra, ady amin'ny fankalana, ady amin'ny korotana maro samihafa zay mety misy amin'ny fiarahamonina miara-mily zany. Ianao ry lehilahy kristiana, lehilahy rehetra aloha fa izao ianao kristiana men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana ary meny baitso androso amin'izany asa fampandrosoana izany. Ary zay mahatonga ilaza hoe ianao no tokony olo arana. Oka tsy hijeriny eo akaikinao ianao, oka tsy hifampitsikera ianao. Ny fiangonana tsy tokony ho sehatra hifampitsikerana. Mialatsina reteny anty anaovana le politika an'izao tontolo izao. Fa ny fiangonana tokony hijoro amin'ny fahamarinana, tokony hijoro amin'izay toetra nitezana azy. Ary mety teniko miteny hoe raha ny kristianina ne no mijoro amin'ilay antsoina hoe soatoavina maha kristianina na le valeur chrétienne, ho sitrana ny firenetsika. Ho resy ny herisetra, ho resy ny kolikoly, ho resy ny fankalana maro samihafa, ho resy zany olona miapanga, fampiapanga sy mitsikera izany. Tamin'ity taona ity dia nanatrika tany Allemagne fiaonana natona hoe petit déjeuner de prière. Zay ireo solombavam-bahoaka any Allemagne no mikarakara azy. Izy io dia petit déjeuner de prière international. Zany hoe misakafo maraina dia ao anatin'io zany mivavaka sy mifampizara ny tenin'Andriamanitra. Misy filoham-pirenena izahay tao tsy zarery, misy prime ministre tao, misy ministre tao, misy mpitondra fanjakana, misy kristiana avy amin'ny sehatra maro samihafa, avy amin'ny finoana maro samihafa, fa tsy hoe ny kristianina ihany, avy amin'ny finoana maro samihafa zay tonga tao. Ary rehefa niteny lay filohan'ny antenimera na président ny assemblée nationale tany Allemagne, eo amin'ny lalana faharoa izy raha eo amin'ny fahefa-panjakana no heverina, dia zao ny teneniny: il n'y a pas d'état sans Dieu. Tsy misy fanjakana mijoro raha tsy misy n'Andriamanitra. Kristiana izy miteny io ary Andriamanitra osy mitsofoka amin'ny atsipriany, amin'ny fitantanana ny firenena. Fa izao kosa nampatsenivony ianareo tompon'andraikitra rehetra hatramin'ny mpitondra farany ambony sainy amin'ny andraikitra ny rehetrarehetra dia zao manana andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Zava-dehibe zany, zava-dehibe zany lehilahy kristianina hoe mijoro ny mpitondra fanjakana, mijoro ireo mpitantana manerana zao tontolo zao, hoe zahay dia sa eo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra sa mijoro izahay ho kristianina. Zava-dehibe zany. Ary hoe soa ihany afa tonga teto namerena nareo an'izany. Indraindray filoham-pirenena dia mahatsapa fa tsy ampy zany fijoroana izany. Misy angery kristiano, misy angery olo-pirenena malagasy tahaka anao zay tsy menatra akory, tsy henatra, tsy tahotra na eto amintsika na any am-pitan-dranomasina, manaratsy
malagasy tahaka azy manaratsy le firenena keo tanao aminay ry anina mananina misy an'izao aminay hoy aho fotsiny tamin'ny sasany manao hoe rehefa makany Frantsa ka mandalo any a Paris ninona zavatra niseho tao satria nisy erisetra tany Frantsa namonona olona manjatony de zao frantsay rehefa miteny de hoe Paris c'est la plus belle ville du monde. Paris ny tanàna tsara indrindra manerana zao tontolo zao de mitodika amin'ny fireneko a rehefa maheno zany hoe aizany malagasy tahaka aizany fitiavako ny tanindrazako aizany fitiavany kristianina ny tanindrazany aizany fanajana kristianina ny vahoaka malagasy misy eo amin'ny piray tanindrazana aminy mba tsy lazako hoe ny mpitondro ray aman-dreny aizany kristianina eo anoloan'ireny zay milana miverina eo am'ilay hoe mila mijoro ho vavolombelona isika mila mijoro ho vavolombelona isika eo amin'ny asa indrindrindrindra fa izao miteny foana manao fotodrafitrasa fototra filoam-pirenena tarihany zany ianareo zao de nahita ny mahajanga eo re mpitondra reo mahita fa anisan'ny tanàna nitondrany filoam-pirenena fampandrosoana ty mahajanga ity miainga avy any Antananarivo nambaro filoam-pirenena ny lalana ny tetezana ary nitetiny lalana eo anatiny bo fanadiovana re fotodrafitrasa maro samihafa ho an'ny tanora ny gymnase ny piscine sy ny sisa fa izao tsy izy rery manao an'izany mila nao izy manao an'izany ny fampandrosoana ny firenena tsy vitandray andro ny fampandrosoana ny firenena taorinan'izay 5 taona nalatsaka ny firenena tao anatin'ny tenantsana lalina izay mila nao ary mila fotoana ny fampandrosoana ny firenena mila faharetana taky ny finoana ny fampandrosoana ny firenena ary zay nao ny tanako ianao androany re lehilahy mahery miaraka amin'ny vehivavy mahery miaraka amintsika satria ny vehivavy ny tena manosika atsika rehefa tena dinihany mahery isika satria men'Andriamanitra ny finoana men'Andriamanitra andraikitra maro samihafa mihoatra noho ny vehivavy raha ny fitantanana raha atao ny isa fiterenany isa ka izao andao ampiasaitsika tena mpandrosoana am'ty fireneny ty izany toerana ananatsika zany ny asa hoy azy teny ilaina fa niteneniko foana de zao ary zay mahatonga miverina foana am'le valeur chrétienne anasotavana chrétienne ny toetra no tena zava-dehibe ny toetra anao angeny no hitarika anao anao le asa e fa tsy ny asa nanovan'ny toetra anao akory azadino izany ary tsy eo amin'ny fanaovana asa ihany ny ilana ny toetra anao fa eo amin'ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao zany ny ilana ny toetra ary zava-dehibe ny toetra eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fanatanterana ny asa eo amin'ny firenena manana raikitra isika zao amita an'izany ivitoerana ny folopointy zany filoam-pirenena eto de milaza amitsika fa izy de voniny vonina nitarika anao zay azo ny atao am'izany fa miaraka amitsika rehetra izy anatanteraka azy vitany hafa ve de tsy ho vitatsika lehilahy ary taka zany ny asa fampandrosoana maro samihafa eto amin'ny firenena ndao isika lehilahy kristianina ray joro eo raiky fanometanana amin'ny fampandrosoana ny firenena tsy amin'ny fiatsaram-belatsy fa tena amin'ny finoana fa men'Andriamanitra andraikitra isika ampandroso sy tarika amin'ny fampandrosoana ity firenetsika ity nafinaritra ny jery tao anatiny ty boky zay natao androany ity fampalalana ny fionambe fa dia voalazao hoe inona lela-mpandresy ny mpandresy de mitondra mandrakariva ny vahaolana ny resy kosa de mitondra foana ny olana ny mpandresy de manana lalandava fandaran'asa ny resy kosa de manana lalandava fialatsiny sy ny sisa sy ny sisa
misy maromaro izy ato voalaza ato hoe inona ny andraikitra amin'ny firenena dia lehilahy mamerina fanantenana ho amin'ny firaisan-tanindrazana lehilahy vonina mpanjaka ny fahamarinana eo amin'ny firenena lehilahy mindry pitikisa zany tsy ampitsono zany tsika nefa nomen'Andriamanitra fitokisana ijoro amin'ny fahamarinana eo amin'ny firenena ijoro amin'ny finoana eo amin'ny firenena tsy ho lava teny intsony aho satria araka ny teko tamin'ny voalohany efa feno zay voalaza teto izay fa reo afatra vitsivitsy ireo no teko ampitaina amitsika am'izay andraikitra iainana filoam-pirenena de sambo laza aminao fa misy fetrany ny fahaizan'olombelona ary rehefa eo amin'ny fahasairanana maro samihafa miseto amin'ny firenena rehefa famolavolana tetika sy fandaminana maro samihafa mba te hizara aminao fa rehefa tonga amin'ireny fetrany ireny filoam-pirenena zao mitereniko am-piara-miasa apetrakytsika amin'Andriamanitra ny fanatanterahana sy ny zavatra rehetra zay ihany fahaizanao misy fetra ny volanao misy fetra fahefanao misy fetra ny tianao atao misy fetra fa izao Andriamanitra filoam-pirenena dia mijoro amin'izany mahay mandahatra ny zavatra rehetra mahay mandamina ny zavatra rehetra mahay manolotra ny lalana zay diaviny mahatoky azy eo amin'ny fiainana ka zay no fampanantenana zay efa nome iaina ny filoam-pirenenao zany ary zany mahatonga hoe tsy homenatra ny vavolombelon'ny tompontsika ary mitarika anao ara ilainy zany eo amin'ny asa eo amin'ny hevitra eo amin'ny asakazaka zay ataontsika amin'ny fampandrosoana ny firenena satria zava-dehibe loatra zany lehilahy mahery no tadiavina eto amin'ny firenena tsy lehilahy osy tsy lehilahy kanosy satria miaramila no tadiavina lehilahy mahery zany lehilahy zay efa toloran'Andriamanitra ny fiadiana rehetra ary ny finoana ny voalohany am'izany ary misaotra antsika rehetra misaotra anareo mpitondra fahavahana rehetra zay mivavaka ao anay mivavaka ao amin'ny firenena mivavaka amin'ny malagasy rehetra ilainy zany na tsy mifakahita isan'andro ary isika ny fampitoratsika mbavaka de tena zava-dehibe mihitsy natsoina iteny aho tamin'ilay février natao tany Berlin tany Allemagne teo nijoroko vavolombelona teo masony rehetra teo masony zao tontolo zao teo mason'ireo mpitondra namaranako azy ary zay ihany koa no amaraparanako azy dia le teny ao amin'ny mika zay laza hoe ry olombelona efa nasehoanao zay tsara sady ilainy Jehova aminao de izao ihany izy tsy manao hoe lavabe a de izao ihany ny anao marina tiana koa ho ty famirapo ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena ny anao marina inao zany fa tsy niafy zany aza mijery ny afy hoe manao ve ny eo akaiky loha e ny anao marina zaho no mijoro vavolombelona anao marina ny ho ty famirampo mijery le manodidina anao ianao am'izay misy asa takina aminao ao ary ny andraikitra manoloan'Andriamanitra de zao ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena zay tsy anao toritena eto fa ry pastera mahay lavitra noho izany fa le maha-kristianina nijoroko eto am'le andraikitra mahafiloam-pirenena ilazana aminao fa isika rehetra de mitovy ny andraikitsika io ny fampandrosoana ny firenena filoam-pirenena mpitarika ihany fa ianao indrindra ianao lehilahy mahery manana andraikitra anao ho fampandrosoana ity firenena ity androany hitako fa misy andraikitra tokony atao eo amin'ny nandraisana
anareo vahiny misy vola lany am'izany maro samihafa dia mahafanana mivady a ny manolotra vola 4 millions d'ariary 20 millions de francs zany a ho fanampinanareo a mba tsy hanatrosoka ianareo rehefa mialetso sao dia ay mbola tsy voalohany tatsy tsy voalohany taroa fa dia mba engane mba hitondra zay fanalefahana ny nety manana izay a iny zavatra iny ary matoky amin'ity androany ity sy amin'ny avy rehetra fa isika dia hijoro hatrany ho tena lehilahy kristianina ho tena lehilahy mahery a ho vavolombelon'ny tompontsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen.